Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo ny sara izy ny azanabolana mahazobanatra ny oram-baratra ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ary koa ny ilany andrefana zany atao anatin'ny 4 ora zany hoe hatramin'ny rapisy fa manomboka ny alahady sy ny alatsinainy kosa dia saika ny avoatany aloha mbola ahitana an'izay oram-baratra zay sy ny any amin'ny ilany andrefana ary koa ny tapany avadika Madagasikara. Rehefa avy eo moa ny tena ahitantsika ny mombamomba izay indrindrindrindra ny fankalazan'ny andron'ny pasaka zany fa raha ho an'ny rapisy vao maraina dia misy ny orana ho an'ny faritra Analandrofo sy ny any amin'ny faritra Atsinanana toa izay ny any amin'ny faritra Vatovavy, Atsimo Atsinanana sy Fitonany. Mety tana tandriviraona ihany koa vao maraina ny faritra Atsimo Andrefana sy ny any amin'ny faritra Androia, mandraona ny andro amin'ny faritra Melaky ny ambiny kosa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any rapiso tolakandro dia mitohy ny orana ao amin'ny faritra Melaky, Menabe, ny faritra Atsimo Andrefana, Androy, Nosy ary ny ilany andrefany avoatany mitatra ho an'ny faritra Nalamanga, ny ilany Atsinana ny avoatany zay ho an'ny alina ary mety tonga hatrany amin'ny faritra Vatovavy, Fitonany, Atsimo Atsinanana zay any amin'ny alimbeany zany ho an'ny faritra Analandrofo sy ny faritra Atsinanana misy hatrany ihany koa ny tandriviraona mandalo ary ny oram-baratra dia mbola mitoetra hatrany ihany koa zay ho an'ny faritry Sofia ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana vovinavina ho an'izay andron'ny rapiso izay dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 ho an'ny avoatany 9 ka hatramin'ny 2 kosa ho any amin'ny morotsiraka Atsinanana mahatratra 2 degré celsius zay any amin'ny tendrony avaratry ny Madagasikara ho an'ny ilany andrefana 2 ka hatramin'ny 3 ho an'ny tapany Atsimo Andrefana ary miakatra hatrany amin'ny 5 degré celsius zay any amin'ny tapany avaratry andrefany Madagasikara ny aboeny any moa ny tena ahitana an'izay ho an'ny andron'ny pasika kosa indray dia mitohy hatrany ny oram-baratra zany amin'ny takariva indrindrindra ny tena mety ahitantsika azy ho an'ny faritra Melaky, ny faritra Menabe ary ny faritra Bongolava, ny faritra Itasy, ny faritra Vakinakaratra ary ny any amin'ny faritra Iorombe sy manodididina ny distrikany Ankazoaby zany. Miaina an'izay ihany koa ny morotsiraky ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana ho an'ny faritra Nalamanga sy ny ilany Atsinana ny faritra Vakinakaratra, Moromania mahatsiatra ambony dia any amin'ny lanoany zany no mety hisy ny tandriviraona amin'izay andron'ny alahady izay hatrany. Ny morotsiraky ny faritra Anosy ihany koa miandry an'izay tandriviraona izay raha ny andron'ny pasika. Ny maripana voavinavina ao anatin'izay dia manodidina 17 ka hatramin'ny 18 hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny izay misy ny mpivana 17 ka hatramin'ny 230 ho an'ny ilany Atsinanana ary mbola mijanona 230 ka hatramin'ny 230 ho an'ny ilany andrefany Madagasikara iny. Ny alatsinainy pasika kosa indray dia vao maraina be aloha dia mety hisy ny zavona ho an'ny faritra Vakinakaratra, Moromania mahatsiatra ambony ary ny any amin'ny faritra Iorombe any fa ny tapakandro hariva kosa mety hisy ny oram-baratra ny amin'ny faritra Vakinakaratra sy ny any amin'ny faritra Melaky ary ny faritry Sofia makany amin'ny faritra Analandrofo. Ny takarivana ny alina dia mety hitatra tety amin'ny faritra Nalamanga ny orana tandriviraona toa izay koa ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny any amin'ny distrikany Manoro mety hitangana tandriviraona ihany koa manakaikaiky fisarahany faritra Iorombe sy faritra Atsimo Atsinana manakaikaiky ny Dongy Atsimo sy Avohibe any mety hitrangana zay. Ny ambiny kosa dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina dia manodidina ny 20 raha ho an'ny avoatany zany hoe nisy fiakarana kely ho an'ny faritra Vakinakaratra, 20 ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny ilany Atsinanany Nosy nahitana fiakarana zay ho an'ny ilany Atsimo Atsinanany Madagasikara. Ny any amin'ny ilany andrefana ihany koa dia misy fiakarana kely indrindrindra ho an'ny faritra Menabe fa ny ambony indrindra dia mijanona 20 degré celsius hitantsika any amin'ny faritra Ivoeny hatrany. Amaranantsika azy ny tany falitoandrivotra teto Antananarivo atonony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay ary manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray. Raha ny atao anatin'ny 3 andro ho avy aloha zany no jerena dia vinavinainy ho atonony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay ho Antananarivo renivohitra. Izay ny meteo tamin'ny ity an'io ity raha pisindray fotoana manaraka venomatoa.